Efa nany pasteur. Faony tokoa rô neny. Ina ro antony nangehina ny pasteur? Ka ito mahazo atsika menakavy ty. Misingevaheva sy ambony sy ambany. Ny iray mpianakaviana mba tokony hamelogna sahita popoka ho roso ia. De laka mba sotrano sy fahakerezana amin'ny tokantrano sika ato. Fa ina tokoa moa zany no antony nampiady anareo sy baba. De raha sahita ho adina amin'ray izay. Fa de fifandirana tamin'iny laonana natao iny. Fa ho aho olo sa mahay mitatana zao fa de izay. De laka azy olo sa manalalana azy io raha sahipody ato koa. De sahita popoka tokoa moa zany baba mandraky ty niany. De zay ndagnaho. Mba fanezaka miteliny amin'ny olana ihany ato amin'izay efa ny dia de raha fa sahita fa de efa miharihary koa baiakandriny. De sady mahararo no mahamegna fa. Mandrosoagna ao da tatapasy. Manao anaby sika. Sosa. Ke moa igny resaka ny fanaovako taminao tamin'ny lahady igny. Mba mangataka vavy kokoa mitokantrano fa de efa rarano to. Avy ihany koa moa ny hafasaka dia tonga aho araky ny fanatahanareo manakady. Vavaka sika. Andriamanitra misaosanao ngay lefana tavakamagna eto amin'ity tokantrano ity. Fantasao ny olana mahazo an'ireto mpianakavy zanakao reto. Asa vela irery reo Jesosy fa mba apio ary ampaherezo. Ary roaho sy foano ny asan'ny maizina rehetra izay mitady hanimba ny fiainan'izy ireo. Amin'ny anaranao no angatahana izany. Amen. Eka dia zahay rory izy menakaby mahereza aby fa le raha tena matoky an'Andriamanitra sika de tsy maintsy mamaha ny olana mahazo asiky. Fa de mirarosoa anareo. Misaotra indrindra rô pasteur fa de sao fa vidim-bola mihitsy le fitiavanao anay menakavy fa de mba de raha riana moa hivahany olana. Zay fa ara fa nabe koa ny kristianina fangena. Mba isaizaka kely aloha. Nagnagny iny agnao zay. Eka moa. De mba mahazendagna tokoa ro neny. Ndroandro sy nialany baba teto zay. Tsa misy leka taratasy. Leka mba filazana amin'ny radio de tsa misy mihitsy mandraky ty niany. Efa ny fakahirezana nataony pasteur teo ny Zanahary any samy tahamandry. Ko ny ody valala no masaka hoe raha tehaka tokony mba hitady hevitra hafa ihany iny. Ko raha nitako hevitra tokoa igny resaka radio igny de ny nahoana tokoa anao le mandeha amin'ny radio manao filazana. Ko raha de efa be ny fosy amin'ny volonao ty ka. Samba afaka koa ty fa aleo lokoana. Raha isan'andro aleo madinidinika. Ay aroa de andany vadiny firy ny hanalany io. De lokoana zany? Aleo lokoana fa raha samba mahamegna sakoana mandoko volo amin'izao taoko raha de efa manao aby ny olo. Amin'ny fanentanana fitsanganan'ny tena maty no ampandrinesanay fa ny hafa malalanay raha matoraka Lafao-Denisy mona mandoa Batolava dia nodimandry ny alakamisy 20 janoary lasa teo. Ny nofo mangatsika dia hiala ho andoha Batolava ny sabotsy ho avy izao ka atao veloma farany ao amin'ny fiangonana ao ihany alohan'ny hametrahana azy ao amin'ny fasandrasana.
ity filazana ity ny solon'ny fampandrenesa ho an'ireo izay tsy tratra antso hoy ny zanany raiky ala dia ny menadahy sy ny fianakaviana manontolo izahay mpiara-miasa eto amin'ny radio dia mirary fiononana feno ho an'ny manamanjoa mentoako zao mentoako zao maty zao raha kala vao Denise andao batilava Enzo dia akory zany ny zanany menadahy raikady tsy maintsy mamonjy an'izao aho ny antoko olo nitaizanay zao andriamanitra ko ny vady ny fanany efa sany koa mampalahelo ny kilonga palahelo aokany zay aho fa hiaraka aminao agny aho raha fosako ve zao ko fa lasa mety ho anao ny mandeha hagny aleo aho mandeha aloha dia tsy hafahafa ve fa na tety feriko zao aloha dia aleo aho mandeha aorasagny ny akanjoko fa saisy mandeha zao ty zao zay akanjoko raha rao ty raha diagnambala zao olo agnambala zao diagnambala ndianako zao ty akanjoko raiky ro mbô ty ko dito zany zany maro ty koa samagna zay sa tonga de misasa de misy misy fakagny dosy ary zay zay mba hoany moko dia mahafitara azy maraza tanàna aloha zay efa ny tonga dia mibotiana le efa vita ny fandivainana nazary berserse be koa ka sanany ba aia malakilaky miaka zany sinanany baba aokany zay ke gnarafo na tena hiany Belum sagras tadi. Belum sagras tadi.